Tonga soa indray eto amin'ny pejin'ny Permakasia. Androany tsika hiresaka mahakasika ny fitaizana ireo zanaka bitrotsika. Ho an'ireo namana izay izao vao manaraka amin'ny pejy dia ampahafantarina fa misy ireo formation majinika ho ataontsika vidéo izay alefantsika matetitetika eto amin'ny pejy. Alohan'izany ary dia arahantsika aloha ny fampijirana. Horesantsika amin'ny ankapobeny ny zanabitro androany. Izy le voateraka iny izy le manomboka amin'ny sakafo izy le mbola ao ambanin'ny reniny dia izy rehefa manomboka misaraka amin'ny reniny. Hojerentsika voalohany amin'izany ary aloha ny zavatra tsara ho fantatra. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany indrindra dia ny mahakasika ny renim-bitro. Ny renim-bitronao dia tokony ho fantatrao tsara ny karakterany, ny fomba fisakafoanany, ny zavatra ataony mahazatra ao anatin'io tranony io. Ny zanaka bitro dia azontsika kitihana tsara, azontsika jerena tsara ihany koa ny bitro vavy rehefa ilay izy le miteraka iny. Azonao kitihana ny zanaka bitro ilay izy voalatsaka avy any amin'ilay reniny iny ka raha sanatria miparitaka erak'ilay tranony dia azonao raisina dia atao anaty volony. Eo no mampa-important ny fahafantarana an'ilay renim-bitro satria moment de stress ngeza be amin'ny bitro anankiray izany fiterahana izany. Ka raha manana bitro vavy taitaitra be ianao dia mety sanatria an'izany tsy ho tiany ny zanany iny na koa ho an'ny mihitsiny ary. Ny tsara ho fantatra faharoa dia ny fomba fisakafoanan'ny renim-bitro na koa ny sakafo tokony omenan'ny renim-bitro. Misy ny sakafo manaitaitra manosika ny renim-bitro hamokatra ronono bebe kokoa, anisan'izany ny ravomanga. Tsara ihany kokoa izy ireo tohanana tsara mandritra ny fe-potoana fampinonoana iny, na amin'ny rano izany na amin'ny sakafo izany na amin'ny granulé izany na amin'ny orge izany. Manosika anazy izay tsy hanapaka nononony. Ny renim-bitro dia mampinono vantany voalatsaka ireny zanany ireny dia ampinonoiny. Tsy dia betsaka ny zavatra tsy azo atao rehefa manana zana-bitrotsika na koa manana bitro vavy voateraka. Miankina betsaka amin'ny fahafantarana ny renim-bitro araka ny voalaza tery aloha ny zavatra tokony atao rehetrarehetra. Izany hoe ilay stress voalaza tany aloha no tena evitena. Izany nefa raha fantatrao tsara ny bitronao dia azonao jerena tsara izany. Ohatra, raha ohatra ka zatra kitikitihanao ilay bitro vavy, efa zatranao ilay renim-bitro tsy mampaninona anazy mihitsy ny mikitikity ny zanany na koa milalao miaraka amin'ilay zanany eny fa na voateraka azy. Raha ohatra mbola tsy fantatritsika tsara ny renim-bitrotsika dia aleo misabstenir na koa mametra ny contact miaraka amin'ilay renim-bitro. Izay ny anankiray. Manaraka ferana ny zavatra rehetrarehetra ny cause stress ho an'ilay renim-bitro. Ohatra hafanana diso tafahoatra, ohatra sakafo tsy zarizary, ohatra ny tabataba na koa ianao manana zanabitro ao dia mandefa radiomafia akaikiny eo tsarovy fa ireny zavatra ireny dia miteraka stress dia misy fotoana manana moment de panique ny renim-bitronao iny dia hoaniny io zanany io. Ny manaraka an'izay ny tsy azo atao dia ny manapaka ny rano sy ny sakafo ho an'ilay renim-bitro satria manjary lasa kamo izy mampinono an'iny. Raha izay ary ny zavatra tsy azo atao dia inona ary ny zavatra tokony ataontsika? Mandritry ny zanabitro mbola ao ambanin'ny reniny dia tsy dia maro ny zavatra tokony ataontsika aminazy afa-tsy ny surveillance na ny fanarahantsika maso anazy avy lavitra na akaiky any miankina amin'ny karakteran'ilay renim-bitro. Dia izy ilay manomboka misaraka nono iny dia tsarovy foana fa manakorotana ny digestion-ny, ny stress. Noho izany rehefa manasaraka bitro ianao amin'ny zanany dia tsy ilay zanaka bitro no alainao afindra trano hafa raha ny tokony ho izy, fa ny renim-bitro no afindranao mba hiena ny tahan'ny stress ao amin'ilay zanaka bitro. Noho izany fisarahana miaraka amin'ny reniny izany dia miova tanteraka ny fomba fisakafoanany zana-bitrotsika. Efa manomboka tsy minono tamin'ny reniny intsony izy, efa nanomboka amin'ny sakafo maventy tsara, misy ny atao hoe phase d'adaptation. Izy ilay misaraka amin'ilay reniny iny dia misy ny phase d'adaptation miaraka amin'ilay sakafony izay omenao anazy manomboka eo amin'izay. Izay amin'ny ankapobeny no mahakasika ny zanaka bitro.
Manomboka eto tsika dia hijery manokana ilay zana-bitro efa tena mandeha irery amin'izay ohatra ny itony zanaka géant de Flandre atao aminay itony. Ny zanaka bitro rehefa vita zany ilay phase d'adaptation tamin'ilay sakafony sy ny fisarahana tamin'ny reniny, ny fisarahana tamin'ny nono dia miditra manao soin kely amin'izay tsika. Tsarovy tsara fa misy ny parasite intestinal izay avy any amin'ny renim-bitro mipasy mankany amin'ny zana-bitro mandritra ny fotoana fampinonoana iny. Noho izany mba hampatanjaka tsara ny zana-bitrotsika dia tsara ny tonga dia manao na io apport antibiotique na koa io fanafody kankana antiparasite. Ny tena tsara nefany dia ny antiparasite no alefantsika aloha izay alefantsika any anaty ranony hipikankana izany, dia manaraka an'izay après 10 à 15 jours afarantsika manao antibiothérapie na koa manao antibiotika izany. Dia manomboka eo zany ianao manomboka maka daty amin'izay dia manomboka manao rappel. Ny rappel dia afaka ataonao isam-bolana na isaky ny 2 volana arakaraka ny gestion anao ao anatin'ilay fiompianao ihany. Raha araka ao tsara izay zavatra rehetrarehetra izay dia tokony manana zanaka bitro tafavoaka ao amin'ny fiompiana ianao isan'izay tena tsara. Ny critère na ny indisy ahafantarana hoe tsy mahomby ny teknikanao dia raha ohatra ianao manana zanaka bitro valo teraka dia 4 sisa ny tafavoaka na 5 na 9. Raha ohatra ka izay ny résultat anananao ao dia tsaratsara aloha manao recherche kely na koa mijery tsara ny vidéo izay ataontsika eto amin'ny ferme Acacia. Ny zanaka bitro dia tsara ny mahafantatra fa tsy ny taux de croissance no mampira anazy na tsy mampira anazy, satria ohatra raha géant de Flandre no raisitsika dia ny croissance allant jusqu'à 12 à 13 mois izy izay vao mahatratra ny poids final. Noho izany ny indice de croissance aty aloha na taux de croissance hitantsika pendant les 3-4 premiers mois dia tsy midéterminer mihitsy ny poids final atsika rehefa tonga ilay taona fanaterana ny fitombona. Izay pureté-ana ratsy izay dia fanontaniana miverimberina matetika ao anatin'ny MPN pagenay ao, dia averinay foana matetika amin'ireny olona ireny fa tsy ny taux de croissance mensuel mafana midéterminer ny pureté-any ratsy, fa misy ireo critères izay hitantsika amin'ny vidéo ohatran'izao misy ny sofiny misy ny tongony misy ny halavan'ny vatany misy ny ossaturany misy ny courbany lamosiny misy ny port de tête-ny. Izany critères rehetrarehetra izany no antony tonga anay nanisy an'ity vidéo ity aty amin'ny farany, ary hitantsika amin'izao fa misy différence be mihitsy ny zanaka géant de Flandre na koa zanaka métis. Ity maintimainty hitantsika eto ity izao dia métis izy. Hitantsika tsara fa na dia ao ary ny sofiny dia misy réduction kely ny anazy au niveau amin'ny corps sy ny courbany lamosiny. Izay ary tompoko alohan'ny azona rositsika androany misaotra anareo nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Mbola ho avy antsika miaraka amin'ny information be dia be kokoa miaraka amin'ny association Askuma izay efa nijoro ara-panjakana. Misaotra indrindra tompoko dia manara finaritra ho ambinina daolintsika rehetra.